ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Trano mainty na Androvalolo. Nosoratany Ham Randriamiaja. Ovelominy Rakoto, Sinez, miaraka amin'ny Anjarliva, Vantso. Nandrefeo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Oloso. Fara samy trano ito amin'ny manodidina koa ty trano itoeranay Menakavy kely ty ka. Manoatra no reny rova kely reny. Voafefy tambony manodidina sady avo. Misy dobo feno trondrony ao atsimo. Feno zaridaina sy seza ny tokotany manoloana ny trano. Mety tsara hipetrapetrahana sy akanaina rehefa reraka iny. Ny ao atsinana trano feno voankazo, ary ny ao avaratra feno karazan-kazo. Raha vao maraina moa ny andro dia ny feom-borokely misioka no mozika malefaka mampitony ny saina. Ny efitra maro dia maro azo isafidianana, izay tiana toriana, izay tiana hinanana. Sambatra mihitsy aloha zahay. Fa ny mahavariana kely aty, ty izy tsy nisy nipetraka nandritra ny taona maroko. Ny olona manodidina koa moa rehefa anontaniana dia tsy mamalina iray aza fa ohatrany mandosondositra izany. Lozako miasa saina eto fotsiny fa ndeha no raharaha fa me atoandro ihany ty ny andro. Fa nakaiza moa nambin'izay? Nambinina! To tsy misy mamaly. Fa nakaiza koa ary ny zazy iny. Dia hitady azy manerana ny trano ve? Ny rarahako ato efa mila hifanisa amin'ny volondohako mihitsiny. Ny fitadiavana azy koa mbola ho raharaha. Tena hiteny amin'ny toko mihitsy ny amba hitadiavana impiasa fa tsy lasa tsony tika. Tena tsy arako tsony. Injehana ny atsy, atao ny aroa. Nambinina! Avy aty aloha ianao aingany. Nambinina! Ianao moa tsy azo tenenina. Manina ny dakanao mafy tahaka izany ny varavarany. Raha simby io ngambo io dia ataony dada. Midira ty ianao e. Aloha jereko andala tsara ho mihitsy fa tsy. Ondray. Ary to tsy ato akory izy. Lasa ny afina ny efitra hafa any angamba. Mahanoatra rangano noho ny zazakelyko. Mampite hidaroka tsy. Indray nefa kizitina sarotiny ery raha vao tenenina ny zanany. Hojereko any efitra aminy any ary ho teneniko kely fa tena mandreraka mihitsy zao ka.
sao mbola matory sa mody matory nambinina mifazy ianao fa za io ianao mody matory eo mifazy ao anarineny zay ngetry mianatra manina koa ary amin'ny foaziny sahady tena vo zao tairiko zao nambinina vo ny fora zo fijeriko azy zao ndry de iza zany ny miazakazaka sy ny mety ao andala tsara tao hafa mitsangana ianao teo de andao ampio neny ianao raha fa tsy lozanao matory eo efa toandro be ngeny ny andro ka ny olona verangamba matory makaina de tsy averan'eniko aza manao ka mivavy eo moa ao verena efa mifolo zao aingana manampy any neny manao rarana an-dakozia kosy mandehana fa ho avy tena misy zavatra hafahafa mitranga atao amintsika ato koa ny zavatra hafahafa hitranga ato zany sara ny sainao angamba nefa tsy mitombona na reraka manao raharaha ianao de lasa mamorona zao zavatra hafa rehetra zao ny eritreritrao de za ndray ngery dada mifoazy vo maraina tao zereo zany izy sady amin'izay izy mitabataba ohatran'ireny nisy iny ndray aza be filazy eo koa ianao andro efa mifiraina maraina manginonareo mianaka fa tsy tsara ny adinareo to ka makaina zao no mety amiko de nareo mianaka koa mandehana ny ambadika any ny fanazava aloha za mihitsy ry dada nenne manty za foana lazainy fa manao ny tsy mety ato an-trano ka za kosa aloha tsy andany rora aminao za zany vizana amin'ny fanaovana raharako mbola andeha andany hery sy rora aminao ihany raha endry ianao de mandehana manidiny varavarana rehetra fa miditra ny moka za indray raha be faniraka ianao moa de tsy azo irahana mihitsy mandehana re atao zay mpanaovin'iny ianao dadako fa zao tokory sara so de mba tokony aka mpanampy anao fanaovana raharaha atao trano ary tsika ohatrany hitako misoro teny amin'ny endrika mantsy ny arerahanako za zao tena saika androso an'izany sosikevitra zany aminao mihitsiko anao moa teny tonga aloha de aizy tsika anao hita manatona andreny azantsy efa mamolavola olona hiasa trano reny ka reny ve tsy lafo be ny karama amindreny akana lafo be aza maninny reny miasa mafy sy biasa indrindra nefa mikarama vary masaka everinao mora sara fa hoe mora mahazo azy reny misy ny fo vao mangirany ratsy ary tsy matory raha tsy misasaka ny alina ny tsy fakasitrahana ny zavabita sy ny fanambaniana azy ireo ataon'ny mpampiasa moa zany mangany fotsiny eny mijaly nge reny olon-dreny saingy tsy miteny izy noho ny tsy fananany no eretany eo aminao anompony anareo menakafy raha ohatranao aloha ny mpampiasa rehetra de hiadana ny mpiasa trano za nge tsy miteny hoe apiadanina izy ireo fa mba jerena ihany koa ny lafin'ny mahaolona ka tsika mpampiasa mieritreritra foana fa hoe volanao tsika ny mialaka zay tiatsika ataonao ataoko ianao koa be resaka zany izy eo rehefa ny tsika tsy ataontsika oatra zany ny tiako zao de manafatra ankizy vavy any ambany vohatra no ambakaina omena 3 alina ariary de faly nefa ny asa miandro tsy araky nena manararoatra ny fanatrany amin'io koa tsy izy ny mandray ny karama fa mbola amelona ny ray aman-dreniny aleo hijanona any zany resaka fangalana mpanampy zany ka ohatra ny ampifanditra tsika eo raha ohatra ka ho tohizana tsika nga mifanditry za mba miteny zava-misy hitako tsy tiako ange mantsy ry sarara hoe anao an'izany ianao anandeha volona fa zay tianao angalana nge tsy olana tsy maninona mihitsy tsetsatetsa tsy aritra ihany mantsy ny ainy ka tsy maintsy nambarako so ampitodika ny sain'ny olona mampiasa olona ohatranony
412 sasany alina. Inona koa raha nataitra tampoka teo? Hoay, tena misy rivotra mifofofofo koa izany. Nisy tsy vohidiny nampinina ary ve ny varavarana no mifofofofo be ohatran' izany ny rivotra e? Aloha jereko any ka. Tokony matory be tsy mary izy ambonin'ny taniko. Andrehitra jiro aho aloha. So ihany ny interrupteur fa takarina kely fotsiny. Otray, vaizako ary izany interrupteur izany. Ndre, ohatrany hoe nisy namindra. Nefa dia eto akaiky ny loham-pandriana no misy azy. Nafindra ny toko ve? Sa sao dia nitsoahany fa nisy court-circuit? Nefa vita tsy nanaitra izy. Lampe de poche izany no arehetrako. Aiza moa izy teo? Ato amin'ny elan'elan'ondana ato ny tokony misy azy. Izay fa voatsapako ka. Aloha ampiretina amin'izay dia mitsangana eto ambony fandriana eto. Aloha tsy ho foaziko toka fa sao dia reraka koa izy ka. Ozay, ary le interrupteur aza tsy nihitsika tamin'ny toeranko. Nefa nge dia tena tsy voatsapako mihitsy izy teo e. Vonoana indray izany ity dia ny jiro no ampiretinako. Na izany aza entana ihany ka. Tonga dia arehitro daholo na ny any an-dala tsara aza. So ihany fa atao amin'ny efitranonay mivady avokoa ny interrupteur rehetra. Mitsangana amin'izay kiry sarahany hidi varavarana fa tsy. Mifofofofo be mantsy izany rivotra izany. Aiza koa nefa izany varavarana mivoa mampiditra rivotra izany. Ohatray, tapaka indray koa ny jiro. Mandreraka koa izany ka. Dia arehitra indray izany ianao ny lampoko. Hoay, ohatrany hoe misy manaraka ve? Maheno famindran'olon-kafa aoriana koa aho mantsy. Andriamanitro, dia sanatria ve ka misy olona tafiditra ato trano ato? Herika tamiko ary angaty ho hitako hoe iza izay alehany any alehany. Toa tsy misy olona. Nefa nge dia tena hoay, ary iza koa ry ambadiky ny rideau ry. Tena olona io. Ary avy eo izany le rivotra no miditrako. Mitopatopa le rideau. Matahotra. Andriamanitro, to vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosin-drà. Tsy migevana. Zamanatona aty ianao e. Matahotra. Aza keny ndaina e. Sara, misy zavatra midoboka ny an-dala tsara ny fa areto kely ny jiro e. Otry, fa aiza koa Sara e. Aza hitako ka izy no maizina be tsy hifankahitanako atoko. Asa, aiza moa ny telefoniko teo? Tika, ny jiro nito marehitra dia hijery azy sao dia sanatika izy ary le reko nidoboka teo e. Sara, aiza ianao e? Dia koa tsy mahatsinjo lavitra le lampy amin'ny telefonina kosa. Andriamanitro, toa ny vadiko ry mitsirary. Hoeny engana aloha hamonjy azy sao dia sanatika. Sara, maninona ianao e? Nambinina! Tady izany miantsoantso izany. Fa misy inona? Nambinina! Ho avy re ary dada. Ohatrany hoe ao an-dala tsara dada miantso aho.
Fa maninona ry ianao Andriamanitra, fa naninona ty vadiko ty mivandravandra be ny masony sady mitaramena. Mivoaka faroratra fotsifotsy be ny vavany. Lasa tsapaina fitepony fony. Mbola mitepoka. Oe, fananenina dada. Io Mivandravandra be. Dia amin'izay indray mivoaka zavatra fotsifotsy ho vavany. Betreky hoe andao izy bataitsika mianaka ao amin'ny efitrano nefa tena gody be mihitsy ny lohalika ka tsy zakako samirery eo. Aveo tsika miantso dokotera. Nisy olona tafiditra tato an-trano alina fa ny mahagaga koa nge dia za tsy mba nifoaziny Sara akory. Raha ny fanamarian'ny dokotera mantsy dia hoe nisy nanakenda mafy izy ka izay no namena be ny masony. Nitendany azy dia mbola misy dia-tanana. Fa ny mahavariana ary efa nilazainy ny dokotera fa hoe nisy faroratra mivoaka ny vavany dia nilazainy fa mety misy aretina mitaizany vadiko. Na zo malaza saina ny dada mandinika neny eo. Mieritreritra ny teny le dokotera alina ve? Ho faty ato izay raha zao no mitoka. Rety varavarambe sy varavarakely to sarotra vakiny reto no misy mahavoafy any ivelany. Tena olona kendry amona faty mihitsy matoa tsy navelany endra tsy nitarapoka tamin'ny tany. Saika ka mbotra tsy vidiny Oe, mikofokofoka neny zany. Io fataitra nendry dada. Kay. Marary be ny tendako. Aza mbola miteny aloha anao makaina tsara. Eno mangalahina tsara nenika Ka zange tsy maninona fa ny tendako tsapako hoe marary be zany. Ohatran'ireny hoe nisy nanakendy reny. Marary mihitsy zany tendako zany ka. Toka mba meo rano aloha zy toko fa maina be ny tendako azafady. Tiary Nambinina ahoana neny? Mba omeo fitaratra kia azafady hijereko ny tendako fa mahatsapa ho hafahafa ako. Gamba misy maratra ny tendako. Sara, inona ho any zava-nitrangala fa tena tsy mazava amina mianaka mihitsy Ka nahita tara za mety tsy inona reo mianakako. Aiza le fitaratra ry Nambinina? Tiry neny Andriamanitra, tena misy dia-tanana ny tendako. Sady amin'izay mangana be. Saika maty raha hita tarany zava-nisy azo dia tsy ino mihitsy izy mianaka hoe matotoa no hitako sy nanakenda. Mbola tsy hita tara fa ionona amin'izay fomba filazandry zareo eo fotsiny ka. Valo arika be nendriky nendra vao nahita ny sariny. Tena raiky tahotra izy. Neny nisy olona tafiditra tato an-trano dia mifanena taminao zareo. Dia nikenday ianao azy niveriny-jareo fa hoe maty. Dia navelany avy eo. Satria nidoboka be ny fianjerany eny ka nanaitra ny dada. Dia lasa zareo fa tsy mahatondra ninina. Tena izay tokoa ry anaka. Tsy hita tara aminareo mianaka ny marina satria fantatro fa tsy inonareo. Dia naninona koa nefa ianao tsy nanaitra rehefa naheno zavatra hafahafa fa tsy nandeha namono teny ohatr'izao ka
Zanginy lehilahy natao iaranareo mianaka e. Sady raha matiny teo koa neny dia tsy manana nentsony a. Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany. Mahatoka ho tsy nanaitra nareo mianaka dia fantatro fa samy reraka nareo. Ka tsy handeha asa aloha androany fa hijanona iandraina eto e. Aleo nambinina no hijanona fa ianao mandehana miasa sao dia tezitra eo ny lehibe anareo e. Za koa ngery dady efa vakansy. Eny ary dia karakarao tsara ireo reninao io nambinina. Aza velanao raharaha izy an'io fa ianao no manao an'izany. Saingy aza manao vizana be koa ny zanaka dady. Eny tompoko. Io manarya dia andefa avelako nareo mianaka e. Dia mandehana ataovy ny raha andriry nambinina. Dia ataovy matsiro be ny lokatsika. Eny ry neny a. Ho ary amin'le rangary atsimo trano ary rehefa avy eo ka Dadarazaka no anarany raha tsy diso a. Eny e, ohatrany tena izay mihitsy. Raha ny fijeriko azy ivelany izao dia tokony ho 80 taona eo izy. Sady efa ela koa izy no nipetraka teto raha ny fahitako azoko. Anontany azy momba an'ity trano ity a. Hoe iza no nipetraka tato taloha dia naninona tsy nisy nanofana nandritra ny taona maro ity trano ity. Mino fa izy mahavaly an'izany fanontaniako izanyko. Raha izao mantsy no mitoy hialatra amin'ny aiko mihitsy. Tompoko dia marina raha tsy feon'le madama mipetraka ao Androvalolo izany. Dia inona nataony ity ka? So dia mba hanontany amiko ny momba ny trano azy. Dia raha izany tokoa dia inona no valoko azy io? Ilazany marina sa handainga? Amorona tantara vaovao? Aleo tantaraina aminy angano dia anjara amin'ny sisy. Ampandrosoako izy fa tsy tia hahenao daody intsony ny sofiko. Ny feo amiko ny karantsana loatrako. Ho avy eo. Manahoana ianao anaka? Manahoana tompoko? Salama ka mandroso anaka. Aza misalasala fa mandroso e. Misaotra indrindra tompoko. Petrapetra ianao anaka. Aza dia manao vahiny be loatra e. Ka inona ary no azoko ataonao e? Tsy izany ao tompoko fa izaho ilay madama mipetraka ao amin'ilay trano mainty fa mba hoe hanontany anao a momba n'io trano ipetrahanay io. Efa fantatro ka. Eny ary ka inona no tianao fantarina ary anaka? Ny tantarany re hoe iza nipetraka tao taloha fa naninana ny taonany maro izy io tsy nisy mpanofa. Nefa nge dia trano mitovy amin'ireny rovo ireny. Raha ny zavatra mitranga amiko mantsy tsy mampino. Eny ovaliako izany fanontanianao izany a. Fa ny tiako fantatra anaka dia nanao fanadihadiana tsara ve nareo a talohan'ny nanofanana io trano io ka? Tsy dia nanam-potoana be loatra izay tompoko nanaovana an'izany. Izay koa moa maika nifindra rahateo e. Sady trano tsara tahaka an'io ve moa isalasalana? Izay izao no tena nahavoanareo ko. Fa nahoana tompoko? Mba fantatrao moa anaka ny anarana iantsonana io tanàna io. Ny fantatro izao dia hoe trano mainty. Satria izy irery ihany ny trano miloko mainty eto amin'ny manodidina sady somary mitokatokana kely. Izay tokoa aloha ny fiantso azy io e. Fa Androvalolo no anaran'io toerana misy an'io trano io. Androvalolo? Eno anaka, Androvalolo. Arak'izany anarana izany dia misy lolo ao amin'io tanàna io. Misy lolo?
Mba tantara ho aho ery Dadarazaka ny momba ny tanàna io. Ny ariko zao ary anaka ny tantaran'ny tanàna io ka eno tsara. Talohan'ny anamboarana ny tanàna io de fasana ny teo. Zany. Fasana lehibe de lehibe tokoa. Ary tena masidoloka vitsy ny olona sanandalo teny tamin'izany. Kanefa moa tateo aoriana nanomboka tsy mifankazo tsony ny mpiray fasana. Ka saminaka ny avany. De tsy nisy razana tsony tao saingy mbola enona zavatra fahafa ihany rehefa amin'ny alina. Indrindra moa rehefa de volana ny andro. Ny nahazendana ny mpiaramonina tamin'izany andro zany anaka de nahasaina mpivady avy any an-drenivohitra ny videotany io na de mbola teo aza le fasana. Zany. Tsy nataon'izy ireo sakana tsy ananganana tanàna eo ny resaka natsidiky ny olona tamin'izy mivadika. Na rodany zareo ny fasana. De io tanàna miendrika rova mandraka kehitriny io anako. De ahoana ny toy aloha aloha herinandro taoriana ny nahavitana ny trano de nifindra tao izy mianakavy. Izany hoe izy mivady de ny zanany efatra mianadary ny mpanampy telo vavy. Samy nienena avokoa teo ny ray tanàna toy ny miandry zava-doza hitranga. De zava-doza tokoa no nitranga 3 andro taoriana zay anaka. De ino zany zava-doza zany ary Dadarazaka? Maty tao daholo izy rehetra. Andriamanitro. Sady tena nahatsiravina sy nampanaelo ny jeren'ireo faty. Eno tsara. Izy mivady teo ambonin'ny fandriana ny tafaty ny boridana. Ny miaratsiny amin'ity teny ity anaka. Ny filahin'ilay rangaha tsy hita. Ny voamason'ny roa lalina be no sady mangana. Ny lohany ny vadika. Ny an'ilay ramatondray toy ireny noky andainy ireny satria nisy dia tanana namaritra mangana teo amin'ny tendany. Ary ny voaka ny lelany. Mbola mialatsy ny any anaka. Ny fivaviany ny voadrana moto ny fandriana. De toy ny nahazo azy mivadika io ny nahazo ny zanany sy ny mpanampiny. Ary taorianan'izay de tsy nisy olona nipetraka tsony tao. Fa de ianareo zao no nandimby andry zareo tao. Zany. 3 taona lasa nisy izany tantara mampanaelo zany anako. Tena mahatsiravina izy zany ary Dadarazaka. Loza mihitsy. Tena matahotra sahaty azy zany. De inona re no ataonay ry Dadarazaka? Ka ny vahaolana anaka de ny fialanareo ao tsy misy atakandro Zany. Ndrao anaraka hatramin'ny ainareo telo mianako koa ka de raharako. Le vadiko ve anaiky an'izany? Andry. Voaingana loatra mantsy zay no nifindra tao. Fa nanomboka ao maly no nisy fisemoan-javatra hafahafa miatramiko. Ka izao ary raha mbola tianao no velona de reseo lahatra izy. Ianao manao n'iny fetendiny zao manafin-javatra eo amin'ny tendanao minao fa dian-tanana. Tena dian-tanana tokoa no mamaritra eto amin'ny tendako ry Dadarazaka. Tanao ary zany. Mbola ianao rery zao aloha ny iarany fampijaliana raha azoko tsara. Ka izy mianaka nge tsy mino ny sady tsy mahity. Ka mila mialo anareo de misava ny zavadrehetra madama. Ny odilolo manko to tsy andaitra otsoniko. Efa nisy nanandrana nandoro fingotra ihany tao saingy zareo indray no nahita faisana tao. Efa nisy mpitondra fivavahana koa tao fa vao teo tokotany de niverina ary vaky nandorotra izy rehetra. Otray, fa nisy ina ry Dadarazaka? Angatsy loha zanaka. Nisy tovavy lava volobe ny akanjo fotsy nisondra hono ny joro teo ambaravarana. Dray. Sady nikikika mafy be. Naharatra vokatry ny fifanosehana mihitsy aza ny sasany tamin'izy ireo ko. Ary aza de mivaloarika takan'io re ianao anako. Tena mampatahotra izy zany. Ny vahaolany de ny fialanareo telo mianaka ao faran'izay aingana indrindra. Zay ihany. Zay tokoa angano atao ry Dadarazaka. Eny misotranao tsy nanafina ny zava-misy raketiny tanàna io fa angatadalana kely aloha tonga anao velomaty aminao ihany zay telo mianaka rapitso de rapitso ihany. De mahay re zanako. Misotra indrindra re ry Dadarazaka. Tena tsy tamana ato amin'ity trano ity akia. Marina fa tena tsara izy ity saingy tsy tamana Ka inona nefa tsy mahatamana anao ato ry Sara? Aiza indray tsika nahita trano miavaka kely ohatr'izao ka? Ka matahotra ary toka. Matahotra ny aintsika telo mianaka. Sara, raha nomba n'le mpangalatra hoe nanan-kendanao tamin'iny mampatahotra anao aka gardentsika de mivaha ny olana.
dia atao tsara hidikoa ny trano dia tsisy loha tafiditra ato. Ka tsy izany mihitsy Fa iny misy zavatra hafahafa ato amin'ity trano ity. ka ina ary mahafahafa eo izy ianao fa ianao nge noatra mbola tsy tena zatra ato e, dia izay mahatonga anao miteny an'izany. Toka andao atsika hifindra tranoko a. Tsy te ho faty ato ary toka. So dia mba lasa dala ary ty vadiko ty. Aizako tsy roa tsy vitiny io dia mitomany. Sara, fa inona no mahazo anao e? Matahotra toka. Matahotra. Tena matahotra. Ka tsy azoko ange inona no tena atahoranao e, ha? Le vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosindra. Matory aloha ianao e. Any anaty film horreur no misy an'izany ankiry vady malala koa. Toka. Le vehivavy zany ao an-dakozia izany. Ianao aza sary tahotra ohatr'izao ka. Voalavo zao zany fa ny sainao nefa mamorona zavatra tsy misy mihitsiny. Allo jereko any ka. Oely ty. Vaky ny akamaroan'ny vilia ary tena voalavo be mihitsy zany matona hitsika nitsy fitoeram-bilitsika. Ny vilaniko reto miparitaka iran'ny lakozia. Gamba tena ny vanenjika tato ry zalahy. Raha azoko elisany loha tonga dia endasiko velona. Tsy maintsy alaminy reto nefa raha tory masoko efa manakaikiko. Ela be koa toka any an-dakozia ihany ka. Zato efa matahotra ko. Andriamanitra, zany indray le izy. Ampio Andriamanitra. Io izy io. Io mijoro be ao ambaravarana io. Tray, mivoraka be ny lohako. Malemy ny vatako. Tena godro ny lohaliko. Mihetsiketsika daholo ny fanaka. Topatopa be daholo ny rideau. Tsy ngevana koa ny fandriana. Io fa manatona. Aza manatona ianao e. Sara, so dia tokony ho any amin'ny dokotera ary tsika e? Ngaza marary no entinao any amin'ny dokotera e. Ka tsy marary indray ary ve ianao io e? Jereo nge ny endrikao fa koka ianao koatra mimahay andro manalina izany. Efa hoe tsy marary aho a. Sara, izany tsy mila dokotera. Fa ny ilaiko a dia miala ato tsika telo mianaka dia ny mbola tsy tara. Neny a. Tena mila makany amin'ny dokotera mihitsy neny. Tanao zany? Tsy hitako misorotra tsony zao le endriky neny malandilandina sy le takolaka mampite hanongo foana iny nge. Jereo nge zany izy e. Zanaka aza mahita fa niova be mihitsy ianao e. Tsy mila dokotera ho azy za. Ary za koa tsy marary zany fa diso ny fijerinareo mianaka e. So dia mba lasa dala ary ty vadiko ty ry Andriamanitra. Fa inona moa ny olana ary dady raha miala ato sika? Raha hoe izay mahasalama neny. Tsy mampalahelo any dady ve mijery azy ohatr'izao e. Ka hiala ato tsika ary dia ho aiza izy nambinina ka. Nga misy trano hitanao anatin'ny adiny iray na adiny roa zany. Sady izy tsika nahita trano tsara ohatran'izao ka. Tsy moramora nge mitady trano amin'izao fotoana izao e. Ny mpanera raha teo efa manao ny ataony.
Ka aleo izay ataony ihany atao fa ny fahasalamana eny ny zava-dehibe. Aza lozana roa mianaka amin'ny famaly io fa hohanina sakafo sao dia mangatsiaka e. Ohatray, nohanao indray ny laoka koronambinina dia nafenao hatramin'ny sotro kokoa. Io indray indry. Ka raha tsy zazakely tsy ny ari-dadany ianao an'izany ko. Jereo fa sao dia latsaka ao ambany latabatra ny sotro. Latsaka ve dia tsy hoeniko ny falatsany. Ianao mihitsy hoe fa zatra misangisangy io ka. Tia re hinanana fahazalozana roa mianaka amin'ny fanditra io e. Hita foana izay avy eo. Raha tsy lasany. Lasan'izy? Lasan'izaka. Tena tsapako mikely andro malalina ny koka. Roviana ary toko vao tonga saina ka hitady trano ka. Raha izao no mitoko tsy ho ela dia andao ny tany. Aloha pirtrano no sady andrahoana ny sakafo fa noana koa zany ka. Izy mianaka izay efa ho avy. Ny andro koa tia miatoandro ihany ko. Andriamanitro, izay indray matahotra. Misy mamono varavarambe. Eo indray ilay olona manao akanjo fotsy lava be dia miosindra. Ary toa misy antsy lava lela eny an-tanany. Tsia! Aza manatona ahy ianao e. Rineny masaka be ny sakafo fa tena nanona be va izy dady. Mandeana terany amin'ny efitrano kitapinao dia misoloa akanjo fa aza manana fahazarana ny hoe akanjo entina mivoaka ihany no tenainy. Dia mba eto any tia kitapiko tia tero amin'ny efitray fa za aloha hipetraka eto amin'ny salon ito hijery tele. Tompoko lasa ary tompoko fa mahazo toa ianao mijery tele. Ary aza manany any eny orinambinina. Tena refina zany ka. Andeho any an-dakozia mihitsy aho hijery an'izay masaka ka. Kankana ary ato izany efa manao kilalaka atao kibokato. Ary mba namaly moa izy tamin'ny nambinina nanao ody. Trano koa toa madingina hafahafa zany. Sara! Soe am'ijery ny sakafo tena none. Gambola tsy masaka ondro dada ny sakafo? Dia tsy haiko ry anaka fa mandeana jereo an-dakozia ny reninao e. Indray ako. Dada be faniraka be ka. Ay dia mijanona ary eto akaiko eto rehefa tsy nony e. Nonaka. Nona be mihitsy. Neny o? Masaka be ny sakafontsika fa anao izay e. Neny? Mivalapatra be amin'ny tany ary oe mandeha rano lohany. Dada avy ety fa mivalapatra be amin'ny tany eny. Mivalapatra be ao izy. Andriamanitro manina indray ary ty vadiko ty. Ao aloha ianao anaka ijereko azy. Mbola miteko ny vonika. Andao mba taitsika mianako any ambonin'ny fandriana aloha izy. Dia mangina amin'izay aloha fa tsisy zavatra vita ny ranomaso ange orinambininy. Ao ianao mibata ny tongony dia za mibata ety amin'ny lohany. Avy eo tsika miantso dokotera indray e. Misaotra anao dokotera fa
raha tsy nisy anao dia efa nilozana izay mianakako. Tena manakavana tokoa manana anao e. Mahavonjy amin'ny andro sarotra ohatr'izao. Dia misondrota voninahitra dokotera, tonga avy amin'ny ambony indrindra. Dia mandrapiona indray ary dokotera. Dato, io fa mikofokofoko neny. Tena mafezatra be izany ny lohako. Toka nambinina aizinareo mianaka reto izay ry neny a. Fa manino neny? Aza dia ampiresahana be izy ry nambinina. Tena mbola kely ngeniriny. Miresaka amin'iny ihany ianao rehefa mahazo aina izy. Fa inona ny lazan'ny dokotera ry dada? Niakatra be ny tension dia fanina izy. Dia nikapoka ary nitatazan'le rindra databatra iny lohany dia izay no nandratra azoko. Engany ry dada mba tena ho izay tokoa. Neny a, aiza marary aneny? Sisy faritra marary ihany vatako ry zanako a. Ka maninona ary neny? Nitantara ho amory neny fa miaino aneny a. Vonina iaino azy zany ianao? Ka mahatonga izaho manontany dia vonina ny aino izay lazainy neny. Zao ary. Hoe ahoana neny? Mandeha nakarakara ny sakafo fa nono ry sy dada. Inona tsondry neny sakafo hiditra amin'ny aina amin'izao a. Ny aza nidy hatramin'ny vavony. Mandehana re nambinina. Neny koa izany. Sady atory kely koa fa tena reraka be. Eny ary. Rehefa avy eo izany. Raha misy zavatra ny tokona na kely aza. Jereo fa ny vary izao mbola eo anaty sahafa io akaiky ny fatany io. Azo ny laoka azy aiza. Efa ao anaty vilany ve? Eo jerena. Le laoka tena mety amiko tia nataony neny ity. Chou-fleur. Mino fa misy totokena any. Dia ho sakafo atoandro ve reto sa ho sakafo hariva ary? Raha atoandro efa dila. Ny hariva zany mety. Ny atao aloha ny atao dia ho ity eo ny toyany. Mandeha fa tsy midororo. Andriamanitro, iza koa zany. Misy olona tafiditra ve ato an-trano? Neny, misy mamonao izay neny. Aiza moa ilay bara-trano iny? Itsy anjoron-trano itsy ka. Endoko ity dia velesiko amin'ity izay mifanenaniko. Andro mbola tsy maizina io ka aty aminay aty ny tsy aiza miaina. Dia fanjevo atsikako. Na vehivavy kely aza tsy anaiko mora foana ny androm-pana ny fanananay. Hitsaitsaika amotsy ny hevitra ny dada sy neny. Tena misy olona mikakakaka izany. Avy atsy amin'ny hevitra misy any neny. Tena aty mihitsy izany. Tonga dia takako ty varavaranty dia sy alehany any alehany. Isa, roa, telo. Neny mitsingevana, manao akanjo fotsy miosindra. Hoe sady
miodina lohany no kakakaka voadrany masony sy ny vavany. Andriamanitra, fa ino ty? Oe, mandady amin'ny rindrina mihazo mankaty amiko. Andao anaka, andao ivoaka ato anginy tsika. Anginy dada vazaka ty fa anginy anao anako. Anginy anao, andao. Fononao neny. Anginy anao. Maty neniko. Andao aloha anako, tsy maty zany izy. Anginy aloha, anginy anao. Manolo ianao e. Anginy aloha. Jirafa. Oe, to tsy otrony falasaiza. Nambininy ny varavarakely rehetra ty ambany tsisy midy, ny varavarambe azy ty moa mivoa mitanatana nefa ny andro efa miariva. Tsoa patoreny nokandray raha izao ka tsy nisy adiny roa akory nandehanako ny vidy fanafody dia tsy misy zava-bita ny tato. Ornambinina, fa aiza ianao e? Maninona ny tsy dinao ny varavarana rehetra nefa ny andro efa ariva e. Dia ampireto ny jiro aty ambany tsy mba hakatolo moramora nambininy zao varavarana zao fa aza dia akaratoka mafy ohatr'izany rehefa tsy hanao ianao aleo anaovako azy e. Ornambinina, ianao moa tsy azo tenenina. Raha mihintsana eo ireo varavaran'ireo dia ianao no saiko manamboatra azy e. Miaminao amako mba nanao ahoana ary zay sarao ny hevitra hoe aleo izy nijerena avy hatrany sady anome azy an'reto fanafody reto fa raha inambinina toa tsy laitra ho tenenina ka aleo fa voaiko moramora ty varavaran'ity sao dia manaitra azy. Dadarasaka. Ahoana anako? Efa ohatrany dada matoa midy avokoa ny varavarana sady mirehitra ny jiro rehetra ty ambany. Zany mandrehatra ny jiro rehetra ny ambony. Oe. Misy ny anako, misy ny. Ndray nirehatra avokoa ny jiro tany ambony. Ary iza koa io amin'ny varavaran'ny efitrano keo. Iza hoe? Ineny ve io? Dadarasaka, hitanao ve io? Hitako anako, tena hitako io. Alaso aloha e, amafiso ny saina anako. Amafiso ny saina hoa. Matahotra. Varavarakely avaiza moa zao zany lazima fa ahitana an'ilay olona zany. Tsy te hiteny aminy afa tsy mahita ninina akory ako. Ary ao koa ve izany dada raha izany? Andoro dadarasaka hiverina any aminao fa tena matahotra. Tena mety le matotono miandratsika ao. Tsy misy an'izany eo anaka andraso aloha. Tsy maintsy miditra tsika izay ihany no ataontsika aloha. Anavitra ny reninao tsika ary anafoana ny asan'ny satana manjaka atao n'ity trano mainty ity. Andraso e. Ote tompoko. Izay olona e. Dadarasaka, tena matahotra na miditra ao ary. Aza matahotra anao anaka fa efa eto aho e. Dia ao koa ndrainao hiaro anao e. Amafiso koa ny saina dia mivavaha mafy fa tsy nisy aizina nandresy ny hazavany zany anako. Efa kely ny finoako ka. Ka ny finoana re anaka no tena ilaino ao ianao ty Zany fa nisy moa tsika. Saotra.
Inona moa no ataonao aty avelany tiry Nambina, nefa ianao no nanidiny trano a? Sa nidina tamin'ny tady teo amin'ny varavarakely ianao ka? Manontany anao nge za e? Toy loza no mianahina fotsiny ka. Azafady Ramose, tsy izany no... Miala tsiny indrindra tompoko. Na ny rabanao aza diniko i Dadarazaka moa. Ka izy indrindra ka mahazo... Midira ty anao de lasa mamonjy ny efitranao ary aza mivalo arika eo e. Tena miala tsiny indrindra ry Dadarazaka fa noeringeleniny amin'ity andro maiziny ty anao anatitra azy etyko. Ka tsy izany moa fa... Eny e, ialana tsiny indrindra tompoko. Aleo fa ateriko eny ambavady ianao ry Dadarazaka fa zay mianaka mbola iresaka kely a. Ka ndreniko mantsy tsy de salamalama loatrako. Zany raha nisy nambarany le rangahy ka ny azy ihany na sisiny tsy fantany mantsy fa tandrindromondoza ny vady aman-janany a. Zay Dadarazaka mandalo aminao raha-pitso ariva e. Mandram-piona anao. Mandram-piona anako. Zangy tsy miteny hoe mitapifia ao ambadiky ny varavara ianao sady mitomany e. Any amin'ny efitranao ianao no saiko mandeha. Ka matahotra ary dada. Tsy teo any ambony any a. Ka hatramin'izay ianao tsy natahotrako. Vozonana vao midina tiaka zao vao hoe matahotra. Andatsika hifindra trano dada ka. Nifindran'ny aretin-drenanao koa ianao amin'ity ala ato tika. Fa inona ny tena olana androna inona? Misy inona ao a? Misy matoto ato. Mampijaly anay sineny. Midiran'le fanaratsy neny de niova ny endriny. Vadika ny lohany de nandady tamin'ny rindrina izy de amono aho. Raha tsy nisy amin'ny... Nambinina, salama tsara velo ianao ty e. Ny reninao aza marary eo ambony fandrinako. Kely neriny ka hoe zao a. Tsy voarebirebinao amin'izany ny lohako ry Nambinina. Tsory amiko hoe taizenao de nanino ny rangahy iny nanaty tanao taty. Tsy mamorona ary dada. Ary mangina ianao fa reraka be soko miainanao mitomanitsy a. Mangina ka. Tonga teo amin'ny vody olo ny varavarana taty ambany de nasaiky nidinao ary nakarapoko mafy rehefa nanidiny varavarana ianao. Ny teny anao hoe aza karatoka mafy ohatr'izany ny varavarana. Zany zay memezanao. Ka tsy zaza andro dada. Fa izy le matoto. Ie. Tsy ino maty ianao ry dada raha tsy avy mandevona. Andao aritsika ho any amin'ny efitranonareo raha ho hitantsika ao neny. Nahoana moa izy nisoka a? Ka efa tao amin'ny ary ve dada e? Ny varavarana fotsiny no voaiko moramora de iny Dadarazaka nanao odiniko. Andao aritsika ho any. De amin'izay hita ny dada tsara hoe marina ve ny teniko sa tsy marina. Hoe tsy eo neny fa lasa ny le fanaratsy. De milaza aminao ary fa omeko sazenjany ianao raha ony reninao a? Andao e! Ikeko daholo izay sazy omeny dadana. Dinao nga ivaravarana io teo ry Nambinina. Tsy nanidy an'io a? Tsofony rivotra zany de nikatonako. Vao io fahazamiana any eo ianao e. Ka matahotra ange ary dady. Ao ianao amako azy ary. Maizina be tsy fankahitanako ato fa areto aloha ny jero Nambinina. Fa lasa nakaiza ny reninao e? Mino amin'izay dada. Tsy eo ambony fandriana zao neny. Orisy mianaka. Variana binga ianareo mandinika an'io farafara io e. Efa tsy izy io ry dada. Toto maratrana kely aza. Marary angano zanako no hafahafa salam'izany no fiteninao.
dia tsy izy ahoana fa tsy azoko. Fa taiza ianao ry Sara? Tany an-dakozia nisotro rano fa nangitahita be. Nareo mianaka sy nisy azo nantenaina. Talohan'izao ka? Natory. Vo eo any no ny fo. Ianao sy dada Razaka angery nambinina hitako ny voanareo mianaka tato an-trano e. Dia gaga hoe andeha ho aizy nareo. Hitanao ahoana ry Sara, ha? Za taitra kely iny dia niantso azy nefa izy tsy namaniko. Dia nitsangana teto am-pandriana jereko izy dada Razaka nanao tongotra katoka ny voaka ny vavahady. Misy zavatra tsy mazava amiko mitranga ato tokantrano katoka. Nambininy ty mivaraontsana mijery endreniny. Sara indray mivandravandra mampatahotra azy. Inary ny tena marina. Singanea ny dada. Tsy hitan'izay ombana aminay sy neny. Ohatrany hoe misy mikosoka lamosika. Marina raha tsy le Eka jery any aka. Akipiko masoko ka. Ary hafahafa ngesan-drano izany. Misy fofona sady matitidity. Ahiratra ny masoko dia izay alehany any alehany. Andriamanitra fa taony ova rano nandroko. Dada! Vonjeo a! Mandeha dada! Nambinina! Aiza ianao izany? Aiza ho a? Nambinina! Torodosa dada! Vonjeo! Nambinina! Mahakorangato faran'ny andraso fa tonga dia dakako faran'izay heliko ty. Dada! Zanareo fa lozininy ty lozininy ty. Misondrany vatany Nambinina manontolo. Sady misy fofopaty izany. Sikino aloha ny servetanao fa sikino aloha ny servetanao e. Tena vaka ny saiko mandinika ny zavatra manjoanareo mianaka reto ka. Ny fanontaniana ny verimberina atao tsaiko sy apetrako aminareo foana dia ny hoe fa misy inona ha? Ka tsy efa ny masonao ve ny mahita e? Ka mahita fa tsy mampino ange ny zavatra hitako e. Impiry moa izany ho niteny taminao ny findrantsika trano fa tsy nety ianao. Dia izao ny vokany. Ho lasa dala ary mety ho fatiny ato izay mianaka. Moramora aminao no miatrika an'izany hoe misy mandaka mafy ny varavarana, misy rivotra mifofofofo sy ankizy mime sady miazakazaka. Tehina hoe misy mahatoto ato nefa tsy misy mahatoto mahavita mandrangotr'olona sy mandaka varavarana mafy izany e. Tsy mahatoto mifahalalako an'izany fa olombelona nosy raha. Aza maivaninao ry tokony zavatra manjoanay mianaka. Tsy eo aminao tokoa ny toerana. Mampanantena anareo mianaka fa hijery vahaolana aingana amin'izao manjoanareo izao e. Miasa alina rapitso dia any any mandinika an'izay tokony atao. Dia ilozanao ve izay mianaka? Nefa ny manjoanay ato aza miatra manaina? Ka tsy maintsy io. Ny lehibe nge no mibaiko dia manaraka ny tena ry Sara e. Dia ny fatanay mianaka izany no vatananao raha afaka pitso. Aza dia miteniteny foana ohatr' izany. Ka efa izao ve ny manjoanay mianaka dia mbola inona ihany? Tsy asa tsony azy izany e. Eny ary, mifanao velomitsika rapitso.
azo be avady atsinana amin'ity a. Hito manko zao tsy dia lavitra ny lavarangana itsambikinana. Lasoranga aleo mitsambikina amin'izay. Raha tsinika saika ny anjera jerena hoe akaiky ny elanelan'ny loka alavitra be aniko. Daso hiditra avy hatrany a dia ao ambanin'ny tohatrano tapi iandren'izay tena zava-miseho. Tazako tsara zao zay hitranga eto an-dalatsara eto. Ny andro raha teo koa ty dia volana ka miditra ty hatrano ny tarany. Tsy mihidy ny varavarambe. Manao tandrevaka ve izy mianaka e? Tena tsy fanono zany ka. Toerana mety hitapifiko tsara eto sady akaiky ny varavarany efitra mivady. Raso hoe mbola ato moa le baraminina iny. Ty eto ka. Anio ny tsy maintsy hazava amiko ny zava-drehetra hoe iza marina no mampijaly azy mianaka. Raha olombelona moa dia mifampitady tsara mihitsy. Fa raha hoe sanatria matoto moa dia ahoana tokoa zany e. Volony iza no dorana dia aiza koa nisy fingotra. Zay mitranga eo ranga mitranga atsihana fa lelany tena. Firy ary zao e. Amaraika 10 alina. Aleo mihainohaino amin'izay ka. Dia mila mivonona tsara ilahy raha toky a. Ady mafy ty atrehany ty. Ary ave zany rivotra mifofofo zany. Hitapify eto any aloha mandra-pahitako izay mandeha ao an-dalatsara eo e. Feo avaiza zany e. Tsisy olona tazako kely akory amin'ny lalatsara. Io fa misy mamono varavarambe sady hainy mampaneno an'ilay varavarana dridroka be. Olombelony ty fa tsy matoto velively. Daso izy zany tena manao akanjo mainty ambony ambany dia sarotra afantarinako. Eny fa misotra miazo ny varavaran'ny efitra mivady. Manatona ihany akaikikaiky. Zatra ny lalany reny ty ka fahavaratra avy no manao itsin-dalana. Hitsaitsaika hivoaka ato ary avy hatrany dia velesiko faran'izay amin'ity baramininy ty ny lamosiny. Lasao iny koy mifarany eto ny fampiororona mivady aman-janako e. Ary zaniko fanondrony e. Neny a, feo an-dady zany eo an-dalatsara ho zany. Nambinina, vao fa dada ihany ty e. Sara, zay ihany ty rehefa vao a. Tena feo an-dady ary neny a. Fazavahana fa tsy fantatr'ozy eo ambadika ao e. Mahiranga eny asan'ny satany. Nambinina, vao a fa dada ihany ty. Tena dady zany neny a. Vako ka. Nambinina. Dada. Neny. Nambinina. Ty ary neny a. Matory aloha ianao ry Sara, matory e. Tena ny vadiko. Tena za ty ka olona nosora fa tsy matoto e. Neny koa ngeky taitaitra e. Feo an-dady avy dia tsy ho vandraka. Aza manome tsiny azy re anaka. Mafy koa nge manjo azy.
Ary ianao aloha efa mba manao zao e? Mbola mangery firy be mifatako ray manontolo. Ao fa tsisy tsony zany matoto mampijaly anareo mianaka zany e. Ny farana androany ny asa fampirorona anareo mianaka. Sy azoko ry dada. Miara tsy mahazo zany tsika mianakako. Fa nga ianao mbola tsy matory e? Tsy mahita tory ay. Tsy niasa alina indray nga ianao? Tsy niasa alina zany efa tiako hazava amiko ny zavatra manjo anareo mianaka e. Miororo loatra ny vady aman-janako ka amaray mpianakaviana dia anjarako ny miaro anareo amin'ny zavatra izay mety hitranga rehetra. Ohatra hoe toy ity matoto mampijaly anareo mianaka ity. Dada, aza misangy amin'ny hery maizina. Olombelona maizitsaina no ny fofony anareo mianaka na mety ho sika telo azy fa tsy hery maizina izany. Ahoana ny ilazana ho an'izany? Eno a? Ao e, tratrako ilay matoto anareo. Aiza ry dada? Ao andala tsara ao. Mitsirarao fa nivelesiko tamin'ny baraminina ny atony. Nga, andao hoe jerena? Apikely arena ambinina hiarina eto ambony fandriana. Mba tiako fantatra hoe iza nampiororo atsika tato. Ay, eo ry dada fa tsy zakako rery neny a. Ao, andao ary, ao. Oay, to olona manao akanjo mainty ambony ambany sady misaritava. Dia iza zany io ry dada? Dia samy tsisy mahalala tsikako. Isoro hoe ny saritavany. Ho fantatra eto amin'izay ny endrika eo ry matoto olombelona. Dada Zaka. Orangaty e. Dada, ny voajangy ny vavansiany io ne. Mariny io raha tsy maty. Tsy maty io fa misary maty fotsiny e. Velesika amin'ity baramininy ity milao anao raha mbola tsy mifoy eo ianao a. Oka, mifona re tompoko. Ary miankina amin'ny rindrina izy eny. Ao Rangaty, ao zatsy izy. Dia aza vao aminay ry dada Razaka ny antony nanaovanao andreny a. Tsotra satria ny trano mainty no ho fasana ilevenako hiaraka ho levina amiko. Tsy mazava, aza vao tsara mihitsy aloha. Zao ary anay manko ny tany, anay ny fasana teto saingy noho ny setrasetra amin'ny mpanambola dia noravany ny fasany, lasa ny tany, lasa ny moramora foana. Fasan-drazako ny teto, tokony ho eto no milevina nefa indry. Dia lainga zany nafafinao tampoka fony zanany tany anao ny tantaran'ity trano ity. Ny anaka, lainga no fovoniko iny. Dia izay tsy manina koa ny saika haripaka ao a? Ka manelingelany ny fisinareo tompoko dia ny kary zany manao ny ataony dia ny saka ny voatapatra amiko. Ka tsisy. Ary tamin'ny fomba ahoana moa zany nafahanao nanao andreny? Dia ahoana ny fomba nidiranao tatao tranonay? Ka tsy anareo ny trano. Aza be vava Rangaty fa fanontaniana valiana. So dia velesiko fanotelony eo indray a. Aza mifona re tompoko. Eny ary ka miditra amin'ny vavady aho toy ny hoe amangy anareo reny no fijery manodidina ako. Ianareo moa matory atoandro ka tsy mahatsikatitra akory ny fidirako. Eo amin'ny varavarankeliny lakozia no miakatra rehefa mandeha miantso azy mianaka hisakafo hariva ianao raha matoa sarao. Efa haiko tsara koa ny toeranareo rehefa misakafo ka asiako fanafody fampatoriana mahery vaika ny sakafonao raha misia. Dia tsy maharesy ambonin'ny tany ianao. Hitako amin'ny matoromatiko. Ay misy fanafody misakafo no aniko. Dia aveza zany le fosy le vehivavy lava volo miakanjo fotsy miosindra. Ka misy haut-parleur miafina ne maromaro miafina takona amin'ireny sary amin'ny rindriny ireny mandeha bluetooth e. Dia afa-ty amin'ny telefoniko aho no mandefa an'ireny feo ireny.
Za no mandaka amin'ny varavarana e. Le vehivavy lava volo miakanjo fotsy misondrany indray dia robot iny. Fanampy akanjona akanjo fotsy misy ranomby. Dia avy amin'ny alalan'ity komandy ity kosa no mibaiko azy. Kamera ny mason'ilay robot ka. Robot zany nandady tamin'ny rindrina iny. Izany indrindra anaka, izy indrindra. Fa ianao moa nety tahotra loatra ka ny hevitra azo reninoko efa tao ambany fandriana tamin'iny anaka. Notsindromoko fampatoriana ny reninao dia avy eo ny bataiko nataoko teo ambanin'ny fandriana. Dia avy eo tapify tao ambanin'ny tohatra le robot no hitanao tamin'iny anako. Hitako moa ianao no mipoitra tampoka. Tena enjana izany. Ary le tao midosy ahoana ndraika ka fatitsaka efa 3 andro no natao tao anatin'ny barika misy ranomby. Dia inona raraka tamin'ny vatanao iny anaka. Le robot koa moa no nandrangotra anao ka. Le robot koa zany nanakaratoko ny varavarana tamin'le ariva iny. Mahavariana sy mahatalanjona ko. Saingy tsy ho hafa be lenao ry dadarazaka. Fona re anako. Ny mba dia manjanako ny foinao. Ka samy mijinjena fafiny tsirairay. Tena mifona. Ny elan'ny toratorana koa rangaty mahavomasonangatra. Dia maiza mamindra ny amin'ny sisa ry olombelona matotoa. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Trano mainty na Androvalolo. Nosoratany Ham Randriamiaja, novelomin'ny Rakoto Sinez miaraka amin'ny Anjarliva Vantsoa. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.